sy kolontsaina. Baiboly sy kolontsaina. Fandaharana eto amin'ny radio vaovao Mahasoa. Atolotry ny fankafian'i Kristy. Tandremo fandrao misy mahalasa anareo babona amin'ny filozofia sy ny famitahana foana. Araka ny fampianarana voatolotry ny razana. Araka ny abidiam-pianarana izao tontolo izao. Fa tsy araka ny Kristy. Kolosianina 2:9. Baiboly sy kolontsaina. Baiboly sy kolontsaina. Arahaba ry ambany lanitra, samy tratry ny asaramanitra. Arak'izany dia miarahaba anareo izay atao anatin'ny fandaharana Baiboly sy kolontsaina amin'izao ankehitriny izao. Misy rakitry ny ela, tantara fahiny, atarafana kolontsaina sy fomba mampanao teo amin'ny fiarahamonina malagasy. Ity ezahana ho velomina ho antsika anio ity. Somary misteriany satria diarin'ny 17 taona lasa. Teo amin'ny malagasy dia arena ny zanaka ary ny anambadiaka iterahana hoy fitenenana. Arao ane ny loza sy ny atambo ny atra tamin'ireo izay tsy mba niteraka fa hoe mombe. Na teo ary nefa izany rehetra izany dia nanana anjara lehibe teo amin'ny famoazana ny fanahin'ny olona ny fidiran'ny Baiboly teto Madagasikara. Ny raketan'ny arena miafina ary tena sarobidy izany. Nanasongatina ny fiainana maha-kristianina. Koa mitaonanareo ary izahay andeha anaraka izany tantara izany sika amin'izao fotoana izao. Mihaino finaritra tompoko. Mahafaly ny mpankafian'i Kristy manolotra anareo anio. Ilay tantara mitondra ny lohateny hoe ilay diary ny 17 taona lasa. Ilay diary ny 17 taona lasa. diampen'ny Ranaroel Celestin tamin'ny jona 5:27. Ireto avy no hanome aina ny tantara. Tiana Lovana Valina no Rambonilaina. Ny Rena Lalao Estera no Rasoandaika vadiny. Tojo Rabesan-dratana no Randalina Rainy. Iary lalan'i Kristy no reniny. Miriama Lalaniavo no Soanery. Valérie Razanajatovy no Seheno. Silvera Zafandrafara no Rainikotroka Piskidy. Ary fitiavana Rasolo Arjao no Andriambavety. Tamin'ny andro Ndranavalina voalohany no niseho ny tantara. Mpanjaka tsy tia fivavahana kristianina. Tamin'izany indrindra nefa no nidiran'ny Baiboly tamin'ny teny malagasy teto Madagasikara. Ary nampivaivay ny fanenjehana ny kristianina. Misy mpivady tsy mba niteraka nefa ny fankatidy sy ny fankafohy. Tsy te hanaraka ny fomba tany hoe rehefa tsy miteraka dia mifampitsodrano, afaka misaraka. Na koa hoe rehefa tsy miteraka dia azo atao ny mampody vady kely ka mampirafitsotro izao hiterahana ny kafa mba hameloma maso ny tanindrazana.
ny fikitra tamin'Andriamanitra reto mpivady reto, na dia ny sedra lalatsarotra azy, dia raha mbo ny ilaina sy raha soa andaika izany. Raha ny tantara dia ho fantatrao ny zava-nisy tamin'izany e. Ilay diary ny 510 taona lasa. Ilay diary ny 510 taona lasa. Mahatsiaro tena mangasiasy arandalina. Ngamo ianao rery ramatoa. Ty raha mbony ilaina zanatsika ty mandrakizao mbola tsy niteraka ihany. Efa mba te hitaisa zafikely aho e. Laha toga tsika ne iny randalina e. Fa ny afatry ny razana ngano iverinao fa zava-maivany. Tokony hamelo maso ny tany-drazana. Nefa zato rambony laina sy rasoandaika. Efa 4 taona ny vadina nefa mbola tsy nazahoantsika na dia tsanganan zafikely ray aza. Tokony ilana fiheverana zao randalina. Aleo fa dia ho hitantsika miandalana io nanaovana an'izay. Eny ariko. Dia aloha amin'ny hanina koa. Aikaiky efa atao trano ary aiziny eny nisy sampina kely ngano toa tsy mba tonga. Zahay avo afaka tamin'ilay vala ray ovoleko mangazoko. Niny rotsaka vao maneno saona mihitsy mantsy mba azotsika mikorana. Rambony laina. Tsy mbola azo lozana ny tanàna anaka. Ainsi ihany fa vanandro manahirana anie zao eto amin'ny firenena zao e. Zandrikako fa niantso anareo zay mba hoety aminay a. Ka inona roa zany atondresaka e? Feno 10 taona katroka androany mantsy ny vatianay. Arak'izany dia tianay raha mba hiara-mikorana aminay nareo e. Marina ve anaka? Tsy ampy mantsy ny fifalianay raha tsy eo nareoko. Faly tokoa anaka mandre zato lazainao zato ah. Efa nanahoko izany ah mantsy e. Sao dia mifandringotra amin'ilay kabary nandriana omaly. Ay verikako randalina. Ny antony antsoina anay mantsy dia ny ampam-pangatena ny kristianina hono. Mba mahaketraka ihany ty iziko. Toa matroka boalohany eo masiny ambany lanitra ny andro ny andriam-bavy a. Dia anapitra ny androm-piainany ve zao nareo? Tsy fantatsika izay ny arinandra soandaika. Niovandrintsika ankehitriny a. Dia tsy maintsy miova sata ihany koa. Aza mbola maminavina sy hanerina aloha nareo mianaka e. Aleo miatrika sy zava-mitrangitsika. Sady so misy miaino eo ty resantsika. Ny rindrina raha teo manify. Marina ny teninao anaka. Fa lasa indray ny saina maneritretro amin'izato lazainao hoe tsy ampy ny fifalianay? Ie, tsy ampy ny fifalianay raha tsy miara-mikorana aminareo e. Ahoana ny tenenanao an'izany ka? Moa tsy ampitiavana feny ve no iainanareo tatokatranonareo anaka? Raha ny ariana tsy azo lazaina ho sahirana velively nareo. Ino fa na dia tsy mikalamina tahaka ireo mahay manararaotra ny fahaverezan'ny namany aza. Marina tokoa aloha izany e. Raha matovadinao eo an-danin'izany zanako ny manamboninahitra ao an-dapa. Miandry mahazo tahaka ny vovony ihany rendrikaka. Tsy azoko toetra e. Tsy mahandry andro tsy mahandry alina ny sasany miaino sy miandry izay verezin-jo. Ka na mety na tsy mety ny nataony, ary na marina na tsy marina ny ampangana azy ireny dia fahandro-pampananana sy fahavereza-pato ny miandry. Izany tokoa raha ambony laina. Saingy nahitandrina ny fomba fiainako sy velona amin'ny fanararaotana tahaka izany aza dia
tsy mbola feno velivelo ny fifalianay e. Raha izao tokoa mantsy rikako no mba misy any kiotona ikala miatsampitsampy eny ampofonay ka mibadabada miantso anany reniny. Motsy ho feno kokoa fa ny banga tao tokantranonay. Motsy marina ve zany rasoandaika? Za indrindra reram-bon'ilay nahavako. Sady midera amin'ny faharetanareo mivady ihany no lasa eritreritra be ihany. Fa ahoana rikaka eo? Midera amin'ny faharetanareo aho satria efa mihoatra betsaka ny fiam-potoana fifampizahan-toetra fanaon'ny mpanorona tokantrano e. Zava-dehibe amintsika malagasy mantsy ny taranaka. Ko rehefa misy mpivady momba dia tsy fahamezatsiny velively no misaraka. Mary kosa nefa ty miombona tsara ery. Lasa eritreritra koa anaka. Niverina tatsika ankehitriny ny teny ray benareo hoe aza vela ho matimaso ny tanindrazantsika. Na metoky azy tokoa kanefa zato ianareo tsy kioto tsy kala mandraka ankehitriny nefa dia efa 10 taona be zao no nivadino. Datarandalo momba efa nanaraka amin'ny fampianaram-pivavahana nentin'ny misionera vazaha tony ve ianao e? Taloha nandrarana azy ireo tsy hanao an'izany eto amintsika Rasoandaika, ianao anganaka mbola manaraka azy reny ihany amin'izao na dia efa voarara toy izao aza. Efa mila natombotra kely azy ihany a. Raha nahita ny fisosasosan'ny mpianany mamaky teny sy manoratra, saingy tsy azo azoko ny baiko asain'izy ireo atao e. Aizako tiava hono ny fahavalonareo ary tsy tadidiko akory ny toy fa nilozako teo mantsy le mpitory e. Samy tody izay teny tandrifina azy hafa angambary dada ny tsirairay fa ny kosa aloha tena manintona ny saiko ny teniny hoe ankino amin'ny Jehovah ny lalanao ary matoki azy fa ataony tanteraka. Andeha zato izy raha matoa lohary aloha ny tsony sy ny vomangana tokonao rahantsika misakafo e. Ary atsoy koa izay kilonga tazana ao alatrano ao nampy atsika e. Odindriko ry seno andeha re tsy akarano aloha. Tena miasa be ny endriko izany ato e. Ka no inona raha soanira no efa atao trano ato fotsiny andao ary aloha e. Avelako ny raha ririndrako fa avy any amano azy indray e. Eto ifanena amintsika la momba ratsy ty. Avelao anatiny eo anaovantsika fara efatsy. Aza loza iko raha isary atala amin'ny zavatra mety azo antsiny mety ho izy koa ane momba fa ny vadiny e. Tsy misy lehilahy momba velively zany rikaly tia. Izy mihitsy nefa ny totombitana tsy anataranaka. Efa mifampiaika ambavangana ireo rovavy. Sandritry soanira no efa atosiky ny tsy fitiavana azy Aizako efa ety ampanaovan-draharaha manararoatra. Amin'ity indray mitoraka ity no ahitantsika azy. Mba iza hono ary ny tovavy mitomoemoem-pona tranon'olona rony nefa ananandrazana tsiny ka tsy andrenesana na dia hoe tomanin-jaza fotsiny azy. Mova tsy rasoandaika dry fa toa tsy mamaly zato izy. Manampanahy ny olona ka tsy namaly na dia andriky tsara aza ny nandranitra azy tsy mba matahotra nozina tsy valiana tokoa ny soanyery izany
Tsy marina izany seheno tsy mandaitra amiko koa izany ary tsy handaitra amiko mandrakizay. Rehefa tsy marina ary izany dia azainona koa fa tsy ny avy amin'ny razana ny tsy terahany. Tsy ny avy amin'ny razana? Mba lalina kosa ny teny feno hoe sambarany sonera izany ka. Andriamanitra renao sy hitanao anesany. ody rambonylaina sy rahasoandaika mandroso rerikako efa nanahoaka izany afa andreo tsy hatratranareo mivady ato trano milamindamina nga zato lasa nga ite Ny asa ve anam-pitsaharana ary kiaky fa alahady any rapitsoka mba mipetrapetraka Zahay izao ny linery afantatra ny antondianao. Misy tsy salama sa nitondra takalo teny an-tsena? Tsy zany eritreretiny sy zany akory. Avy hatrany dia tomoroko ny resaka fa efa fotoana amin'ny fanokonana sakafo ihany izao. Tsy mipizy tory izay mivady anaka tamin'ny alina nitsaintsaina momba ny resaka nataontsika hoe ahoana no mety hotoy an'iny tavatava sy resaka iny. Resaka ina moa izany ry dada. Izay koa moa tsy taty amin'ny firesahana aminareo efa zoky olona tony ka. Inona indray moa anaka fa tsy momba ny hoavitsika sy ny dimitsika rahatray a. Rehefa nakambony nakambany moa izay mivady ray aman-dreninareo dia tsara sady rariny raha angalana ivady kely ngary mboa. So mitondra tambo anay ianao ry kiaky a. Kepoka dia kepoka ambony ihany mandrezaty fikasanareo. Tsoroko anefa fa raha izany tokoa no tanteraka dia tsy ho tahaka an'izay 10 taona lasa izay tsony akory ny fiainanay a. No izato zanaka naterakareo ve no asahinareo mamolavola hevitra mamofady takizao ry dada? Dinio lalina ihany ika. Aza dia kepoka loatra nareo mivady ho anse aloha romboa. Ahoana izay ry dada? Fantatry se mazava tsara fa tsy manana ankoatra anse izay mivady a. Eny laha tokanareo aloha ny tenako e. Zay indrindra mantsy kanefa jereo zato izy averiko amin'ny se ihany ny avatry ny ray be any se fahiny a dia ny ameloma maso ny tanin-drazantsika. Matahotra koa fa andreo tsy tanteraka ilay pikapinga natoko hoe aza manahy ianao ry dada mandry voniny vato fa zasy ny zanaka no amelo maso ity tanàna napetraky ny razako ity ka sola hoenatreo amin'ny tany amamonina ny tsy hatanterahako izany a. Fantatro loatra ny pikapinga nataonao ry kiaka. Fa ho anao kosa raha soa tsy nihevitra anao toy ny vinanto mihitsy izay anaka fa nyraisinay ho toy ny zanaka nateraka ito koa ianao. Zany no nasahinay hamosaka izao aminao sady aza matahotra koa ianao tsy haka an'izay tsy mifakahazo sy mifanohatra aminao velively izay mivady fa kosa heverinay fa izay afaka hifanampy tsara aminao ka aza hotsika taranaka amelo maso tony tany tony a no vady kely ho alaitsika ho andro-ambony lainy. Taloha ny dirako tato aminareo mantsy dia voavy ny resaka sy namotipototra zazavavy anankiroa ka hitiko atao teny rana aminareo a. Zazavavy iza ry dada? Ny ray dia sy iny zazavavy mailaka tokoa eo amin'ny asa mandrarahany. Izany very dada. Iza kosa ny ray? Ny ray kosa dia ikala soa na isoanera zazavavy mailamaila-pitenenana sady mahay mandray olon-loka izany ka manahoana anaka?
raha masina alahelo no asetroko izany fikasanareo tao safina miketroko sandro dada. Mangina raha soa andaika malala koa. Fa ahoana kosa ny hevitra serom-boa mijoro le hito lehilahy. Raha varatra ny latsaka tato an-tranonay ry kaka dia efa ho ny sinda tsy naharitra ny atairana sy ny fitaintainana. Saingy zato teny entinao dia toa efa mihoatra noho izany ka hitambesatra aminay ho mandrakizay. Eritrereto ihany le roa. Tsy mety nefa ny mandany teninareo ray aman-dreny fandrahoana anatsiny e. Ko mba mangataka andro vitsivitsy aminareo izay mivady. Aleo aloha angamba izay hifandinika sy tsakotsako izay voalaza e. Eny tokoa. Rehefa izay dia avy manantona anareo ihany izay rehefa misy hevitra tapaka e. Tsy maninona raha izay ny hevitra serom-boa. Kanefa aza atao andro miterony fa andreo lozan'ny ombo miahaka. Miariary aminao iny raha soa ny tenin'ny kiaka ka aiza izao ny lalako mba hatsika e. Mba mahagaga ihany ika sady toetrandray aman-drenitsika toa mila voatsiary. Heverin'ny zareo nga fa rehefa tsy miteraka dia alazo ny ravina hinanana. Tsy dia azo tsiniana loatra izy ireo raha soa satria toa ny raisina ho fomban-drazana tsy azo ilana mantsy ny mifampitsodrano rehefa tsy niteraka ny mpivady na koa mampody vady kely. Tsy tsinjona mifono fitiavan-tena ve izany etaeta-kanana taranak'izany e? Hono rambony laina. Tsy raha soa. Ito faharoa no mibahatoerana kokoa no ny enatra eo mason'ny mpiraimonina sy ny fianakaviana mahakama amin'ny fisehosehoana. Fatra-pifikotra amin'ny zavatra ny tany tokoa ny olombelona raha izany no mbola manjaka e. Ary tsy afaka nionina amin'ny toerana efa nisy azo tsony. Na isika koa aza voan'izany tsy afa mionina amin'izao tahaka izay lasa izay tsontsika noho izay efa nanome teny fampanantenana ny kaiky. Tsy maintsy mikaroka izay fomba rehetra mety hanomezana fahafa-po azy ireo tsika e, mba tsy hananan'izy ireo alahelo amintsika. Tsoroko aminao nefa rambony laina na dia handeha amin'ny tany mba ny lohantsika aza dia tsy ho afa-po akory zareo fa tsy maintsy ahita zavatra itsongolohana amin'ny fiainantsika foana. Raha izaho mantsy aleoko mametraka sy manankina izao fitsapana mama izao ho eo am-pilatanan'ilay Jehovan-Andriamanitsika riry ihany e. Ahoana izany e? Dia mahatoky marina n'izao tantarain'ny vazaha rehetra izao ve ianao? Ary raha marina tokoa azy izany hitondra inona amin'ny toerana misy antsika amin'izao e? Amany olantsika ve? Ianao ihany dia atsapa azy raha toka miezaka e. Afaka mitari-dalana anao tokoa raha afaka raha toka mivonona ianao e. Raha soa andaika mahandinika mafinidresadresantsika eto aho ahy e, ka izao no lazaiko aminao. Na ahoana moa tsika raha mionona e? Araka ny teninao mionona amin'ny enti-paharazana hatramin'izay moa sika malagasy tsy nametrahany Zanahary olombelona anankitelo hiasa amin'ny alalany dia ny mpanandro, ny mpimasy ary ny mpiskidy sika no andre mifidy amin'izao ampiretana mahazo atsika izao. Eritrereto tsara izay azoazonao amin'ireo fa raha piso maraina ihany tsika dia hanantona azy. Rambony ilaino. Izay fa ilozako hidina ny tsara teo aloha ianao e. Tompoko sy Andriamanitro, miatrika ady-panahy mahamay ty mpanomponao vonan'olo tena dario lalana mba ho afaka mivela-pandriky Satany ka ianao ilay telo izay iray marina teny iray zanaka ary fanahy masina no hanome fony fo amin'ny vady malalako solo ny fovady tao aminy ka azoko mitaona azy ka hanaradiany lalana tarihinao e.
Aiza ihany no nahatapa-kevitra anao hanatona antsika ry Rasoandaika? So kosa nefa misy hevitra azo tanterahana mivantana amin'izay ambaranao a? Diso fanantenana sady ianao andray matofa efa nihaona tamin'ny tompoko a. Ary ianao koa ne mba tia ny eo aminy. Aha? Ahoana? Izany ho amantsy ianao. Aza dia tia somonga tahaka izao ianao e. Ianao koa ve mba teo eo aminy? Raha sitrako izany dia raha riva ihany anie. Hitanao rehefa ilay taty mandriny eto an-tanàna. Eroa amin'ry tanàna voadidin'ny tamboho tsika. Io ny tanànan-drafaralahy atokana ionana amin'ny tompo e. Ka sao dia misy mahatsikaritra lahy izany fa ny aina no manefa. Tsy ireram-bony ilaino. Sitrak'Andriamanitra ny tsisy rahantsika na dia hatramin'ny fandaozana ny tany aza. Andeha ary aloha izany raha marina tokoa e. Andeha hitsidika vetivety any endrikaka aloha izao maraina izao ka avy eny vao hidina ho eny an-tsena fa nidresaka aminy maika kokoa. Ary toa tsy mbola nisy hevitra no tinapantsika akory ka andeha ho aiza sahady ianao e. So dia mba manapa-kevitra samirereny ary zato ianao ka lazainao fa anatona amin'ny mpanao hatsarana e. Efa tsy ndrindoana be aoka izany izay anaka. Ny andro izay mety ho teninareo aiza ve ka efa ho tapa-bolana sahady izay mantsy ny neonantsika farany. Tonga tokoa izao ry kiaka raha mbony lainy ty manoloana anao ty. Ka amin'izy ary hono no aroso izany dinika anaka. Tsy ry kiaka, aza salovanao sahady ny resaka e. Rehefa mifampidinidinika sy ny fanao tenerany izay mivady ry kiaka dia mba mangataka roa taona aminareo izay hialanenina. Aorianan'izany raha mbola tsy miteraka ihany izay a dia mahazo manao izay tanin'ny kibonareo amin'izay nareo. Mba mahagaga izany ry leroa dia mba ho andrina intsony ve izany? Izay mivady izao hitany latsara fa efa izao azo amoron-tevana izao ka sao dia tsy todina intsony ny roa taona. Samy mendrandra sy eo ambadika izay tsika ry kiaka ka efanao tsomby aloton'ny rano ny ho fisosan'ny andro sy ny volana ary ny taona e. Mandehana ary ronjeo ny tokantrano nosy voafatotry ny vavana toka mantsy anaiky ny hevitra fanikenareo. Avindry korse eno a tia ny tena vaovao mahaliana. Ary mba tsy tapa-baovao lava kosa izany a. Sa tapa-kevitra anaiko fangatahany ingaran-dalina ho vatikelin-janany. Seny kosa kimba be vazivazy. Ataoko ahoana ny ara-mitoetra amin'ny olona sady ravavy mpamosavy. Toa moramora amin'ny soanerenina izany manendry olona ho mpamosavy izany e. Ho andriko tsy mbola nahita azy dia mety ho sarotra. Fa ho anahita kosa dia mora ka. Ovina, taiza, so kosa mifampitaonareo? Vao alina dia alina fa tsy ela akory. Raha vao vatany tapimandriny ny olona dia iza mivady mihitsy no niara-diny tsy nanana tany. Everindriko hoe ho aiza indray ary izy amin'izany. Mpamosavy akeny mivoakala amiko a. Ary toa inona no hevitra iray aman-dreniny soa raha mahafantatra an'izany? Tsy ho sampona vendratra? Ho tanteraka avy hatrany tsy fankasitrahany. Kiala momby iny ihany mantsy ao mifantatra fa mitana ambony laina amin'ny ody maheriny ao. Mba hafana ny fijerin'ny olon-drehetra eto an-tanàna tokoa ny fijerin'ndriko ireo mpivady ireo izany. Hita izany e. Ny andremba fenta aza nefa manaiky ny fahamatoran-tsain'ny rambony laina mivady. Si tsy marina izany se eno a. No toafin'ilay tompo-Andriamanitra tokoa mantsy ny fanirentsika raha ambony laina. Hitanao izao raha afako. Jerena e vokatra ny fivavahana e. Herintaona sy tapany izao nanolorako ny fokoan'Andriamanitra.
fa ianao kosa voaheritaona ihany tamina olo mahay-andreo ray aman-drenitsika. Hitako sady tsapako ankehitriny ny toetra ny mpiarabelona Rasoa. Raha ory sy fadiranovana ny namany, izy kosa mifaly sy mitoto-rebika. Raha mifaly indray ny namany, izy kosa manjomby nendrika aoka izany. Tsy mitsaha-pahavaly tokoa ny olombelona raha eto an-tany. Ahoaka tsy ho ny fisian'izy ireny nefa ny tokony hampimalo antsika. Hivavaka ho azy ireo tsika mba tsy hadiso lalana azy. Sa ahoana hoy ianao? Ny fahavalontsika koa nefa mihevitra antsika ho diso lalana tahaka ny heverantsika azy ohatr'izany e. Eo no hataterahan'ny hevidratsy rehefa misy tsy mahandry ny fitsarana farany. Ie, dia tsy isy mandrakizay ny fiadanana eto an-tany ary ho nofinofy ihany ny asambarany. No heverintsika ho asambarana ny fananan-janaka, saingy toa tsy fantatra na ho tanteraka na tsy e. Tia fihetsika soa ny heratra amin'izay nahafantaran'izay fa hiteraka ihany ianao. Indrisy mantsy. Mikodana tokoa ny lalany ratsy fanahy. Hany ka tsy tery lalana amin'ny fanatanterahana ny tetika kibonina izy. Tsy ahadombona tokoa mantsy izy izao fa ahabaribarany ny asany ny ao am-pony. Mahereza Rasoa avako. Engany eo tafita amin'izao dingana voalohany izao aloha tsika. Tadio hatrany ny fampianarana efa niraisitsika hatramin'izay e. Kalazao ary zatatondira zazavavy aho. Mo mety very ngiarainy kodroka pisikity raha mandiso fanantenana olona. Tena tsy mety de tsy mety mihitsy ah. Ary mora ary ny vera ray aman-dreny natao zoky olona, natao tsongon'olombolo eto an-tanàna no samy vady belirano amin'ny olona nome fanantenana e. Ie, vatano zato resaka fa aza faninona amin'ny fanontaniana akinafinafina ary tovavy ah. Zao e, tsy hisatsy akory fa ngiaran-dalina io ambarako aminao io. Nangatahany ho vady kelin'izany any ah. Efa ho roa taona lasa izay fa hoe tsy niteraka izy mivady zanany. Ankehitriny anefa niteraka ihany ilay kiala ratsy iny ka tsy no heveriny intsony ah. Amin'izao nantenaiko tsy azo. Ny antanako anefa votsitra. Voroa ary ngiarainy kotroka. Tovoan'ny hevitra ho ihany zany ianao rakalakeliko. Ny hovady kely ny ateranao fa tsy izay ho anao manokana. Tena zany tokoa e. Voroa toy ny voadaka ambirika aty. Ka nanarina ny fahavoasako izao no anatonako anao e. Ka inona zany ny tianao ataoko aminao? Inona moa fa ny anala ny ain'izy ireo mihitsy e. Zany hoe raha mbony laina sy ny ankohonany. So de mba tsy hitera-bokatsoa anao la ny fahafatesan'izy ireo e. Tsy ahoanao zany fa samy rery e. Ko mety ve ianao fa ho tambazako vola 10 farantsa zay pisikity efa tsakany sy andavany fikasako mba tsy hanalava ny resaka e. Fa tena tokoa marina ve ny tambiny ambaranao ry kialakely? Andeha tanterao fa hanomana ny vola 10 farantsa e. Kanefa tandremo fa ny ainy mihitsy ho any tadiaviko. Ny ainy tsotra ihany zany e. Mandeha any ianao zao akitiony zao. Tonga de tirio amin'ny andrimba vety izy mivady. Ary lazao mazava tsara fa tanana ho mpamosavy izy ireo. Ka tokony ampisotroana tangena vetrany anadio ny tenany. De zay ihany ny anjaranao fa ny ambiny ay avokoa e. Oka fa tena marina ny ambaranao. Tena mpamosavy tokoa izy mivady ireny. Ary masoko roa no efa nahatsikaritra an'izany. Lasa ary ahy e. Lasa soanera. De ary zato izy e. Tonga manatona anao re soanera noho ny andremba vety anao eto an-tanàna. Manakambara aminao ah. Ambarao aingana ary fa mbola maimaika kely aho zao e. Eny tompoko. Tsy inona kory fa
ny amin'ny rambonylaina sy rasoandaika izay mpivady momba teo aloha izany e. Fa moa tsy efa nitera-dahan-kely ry zareo? Zahay indrindra no ekina ny resaka. Atokotopoko fa tsy mbola nisy mpivady momba nandritra ny 10 taona mahery ka niteraka indray. Misy antony ao. Ka fantatrao nga izay mety ho antony? Mpamosavy ireo e. Ary tanako hatramin'ny farany ka tokony ampianianina mitangena mba hitiovany tena. Ka aiza re zany e? Eto amin'ny tany mamonina nge tsy misy tsy mahafantatra ny atsara-panahin'ireo olona ireo e. Ary koa ny famatoran-tsainy, ianao kosa ty samy tana azo mpamosavy. Samy mihitsy no izy ka. Ary na mivokiny ireo na miapatra, na miorika na mivalana, dia hatrany e. Mana ihany aho fandrao tsindry azo le nataonao amin'ny fotsiny izao ka. Olona fantatra hatry ny ela mantsy izy ireo, ka tsy tokony ho ahihinao mpamosavy izany. Ka inona izany no hevitrao ry Andremba vety mora andehanako any amin'ny ngarainy vero 13 voninahitra ilazako aminy fa tsy mety andray ny fitarainako ianao a. Ka moa ary ve voniny ianao andony tara to velona izy mivady e. Andeha hilevitra any amin'ny lehibe aloha mantsy, zay vao afaka ilaza ny fanampahan-kevitra aminao. Ity atopoko fa vonina, inty afa vonina e. Ary raha tsy mpamosavy koa ve izy ireo, fa hosipotaka fotsiny ny ano ataoko dia tsy ampiariarian'ny tangena eo e. Na mpiantso anareo ary izy mivady, no ny toe-javatra mampalahelo miseho aminareo. Fa nitrangan'inona re zay tompoko? Tondro ny olona ho mpamosavy ianareo mivady, ary ny lokaloka mihitsy izy amin'izany famarinana izany a. Move mba azonao ambara aminay olona nanondranay ho mpamosavy io tompoko? Ka iza moa io fa tsy Soanera e? Soanera? Soanera tokoa. Tsy salasalany zany raha avako. Fantatro hatry ny ela ny toetranareo mivady, nefa moa ny tangena no andre mitsara eto amin'ny tany sy ny fanjakana, ka tsy misy azo atao afa-tsy mindio aminy. Tsy mbola nisy ny tsarainy tangena tompoko ka afaka soma tsara fa meloko avokoa. Zay mivady dia ho anisany izany. Tsy manana ketraka nefa zahay fa hivonina hiatrika an'izany. Mandeha any ary mody, manomankomana ny tokantrano kelinareo fa afaka pitso ihany ianareo dia ho tsaraina. Ilazao koa ny havana sy ny namana tsy mafoy ampahery anareo. Andeha ilazan'izao amin'ny ngarainy kotroka fa izy moa no anomana ny zavatra rehetra, sady pisikidy azo atsoina tsara izy amin'izao raharaha zao. Mandra-panomangarany kotroka mikanikanina rehetra dia mba te hiaino an'izay ambaranareo mivady sady ho fampaherezana anareo koa ny resadresantsika. Tsy ilaina intsony ny fampaherezana anay tompoko. Efa manana mpampahery lehibe lavitra mihoatra noho ny olombelona izay. Ay kosa, inona izany? Ary iza koa? Ho fantatrao ihany izy rehefa aoriana kely rehefa tsy ety an-tany intsony izay e. Zavatra roaloha ihany no hiangaviana mivady aminao tompoko. Voalohany dia misy finosany zavatra vao avy ny vidianay tsy ela akory. Tiana io mba atolotra ho an'ny Soanera. Inonay fa anova ny fomam-panany ny fahazoany an'io, ary anova ihany koa an'ireo tanora mitovy toetra aminy. Rehefa mandray izao tantaranay izao izy ireo aneriana any. Ary ny faharoa? Faharoa dia imbony aina zanakay. Aoka mba tsy ho sarahana aminay, ambara-pahatsiatsiarovanay tena tsony. Mipetrahary ianareo mivady eto ambony tsy hiatrika ny fitsarana. Ioso amin'izay matsika. Ataoko fa tsy mety nitazomanao ny zaza ho eny aminao raha matora soa. Omeo ny raibeny na ny rembeny izy e. Tsy e,
eto aminay ihany izy mandra-piala amin'ny fofonainay e. Zany no hoe lary fa enoy e. Mandrenesaka mihaino tsara ianao. Raha manamango, fitsara mahitsy ianao, fitsara mitadidy, atody boribory tsy manatsofina nefa mandre, tsy manamaso nefa mahita, atao solombavan'ny Zanahary, moratovina toa voly, tokatsaina toa voangy, tsy mba manao andrena azy, fa natao hitadiny meloko sy hanorony ratsy. Raha mamosavy marina rambonilaina sy rasoan-daika, ka manana ody mahafaty sy mahadala, dia matesa aingana, tapery ny aina, ritony fony, aringana, ampikizo, ampirataratao, fa ratsy izany tsinona, tsimbiny ny aina, tsimbiny ny fony, ampangatsiaotsiao, modia rano mangatsika ka amelombelona ny atiny ianao. Eny ary, sotroy aloha ty rano voalohany, rehefa lany rano dia ataovy telo moka ireto hoditra ko anankitelo ireto, ary ny rano tsoso no amarananareo azy. Efa mamoly volony tenako manontolo raha so malalako. Ny tongotra matanako ary zato efa mifamaritra sy mifamingotra mihitsy. Aizany zanantsika mba horoako farany e. Veloma ry imbo malala kely sanak dada sy neny. Veloma ary menaky ny ainay. Veloma fa tsy hoely intsony. Andriamanitro, atolotray ho eo ampelantananao ny ainay. Jesosy Kristy Tompo, resy fa hoanao zahay. Navelona na maty zahay dia ho anao hatrany e. Fa Kristy no antony havelomako, ary ny fahafatesana no azoko tompony. Amen. Jehovah ny mpiandry ahy, tsy hananjava mahory ahy, mampandry eo amin'ny ay maitso izy, mitondra eo amoron-drano fialan-tsasatra izy, ary na dia mamaky ny loha saliko ny fahafatesana aza dia tsy atahotry ny loza fa ianao. Raiso ty zazy ty, ary samy mirava daholo fa azo azy ny azy. Adray la, maty ve ny zanako? Maty daholo ve? Ary ito zavy keliko, ataoko ahoana? Aleoko koa manaradia azy elahy. Tsy tatiko velively ny jery an'la, tsiraitsireny. Loza loatra zao miseho amintsika zao randalina. Atao ahoana ty zazy ty e? Ramin'izao fiainana izao ihany no anantenako azy dia mahantra indrindra. Mba aran'izay avany ngaran-dala iny fa so mivadika doany ka mamony zaza tsy misy kilemany ampiombotanany a. Mba harao akaiky izy mivady reny e. Tsy mba mampalahelo sy mampangorakoraka ny soany raha ve ty zava-miseho eto amin'ny tanàna eto ty. Tena zava-dozany e. Toa anaty koa ny foky raha tahaka ireny no fiafaran'ny fiainana eto an-tany.
misy tsy mahatsapa izay vokatry ny fieritreretany sy ny asa ataony mihitsy ny ratsy fanahy. Raha mba nandinika kely fotsiny ngamba izy dia tsy ho nisy ny olona anankitelo indray ho faty sy ray aman-dreny ho lasa adala tahaka izao. Mba iza loatra ary izany totombitana nahafandozy izany e. Fantatra raha matora sondaika tsara fa nankahalaza tamin'ny androm-pahavelomany. Nahazendana nefa dia nitoloran'ny andrembavety fanomezana avy taminy hono aho. Fa izany no hafa ny talohan'ny hafatesana. Ino ny fanomezana io? Boky kely vao vita soratra tsara tarehy aoka izany. Ka atao andriko inona ny fanomezana avy tany amin'ny olona mankahalandriko e? Talohany nankala azy. Ankehitriny kosa no izao nataony tamiko izao dia tapa-kevitra hiroso hianatra noratra sy hamaky teny any amin'ny sekolon'ny misionera mba ahafahako mamantatra izay voarakitra ao e. Seno a, dia ho voarakitra ao amin'ny lova-tsofina olovan'ny tanora tahaka antsika any aoriana any ve izao tantarako izao e? Inona no ataoko hanonerako an'izany e? Mandeha tanterao ny fikasandriko Rosoa. Rehefa tafita amin'ny fianarana indrindra sonera dia aza tonondro tanora mbola mahazo-tsaina misy eto amin'ity tanindrazantsika ity. Tsy miara-miposaka tokoa mantsy ny volana sy ny masoandro toy ny tsy fiarahamon'ny fialonana sy ny fitiavana. Ny farana teo ary ilay tantara nampitondraina ny lohateny hoe ilay diary ny 510 taona lasa. Ilay diary ny 510 taona lasa. Diampen'ny Ranaruela Celestin tamin'ny jona 527. Ireto avy no nanome aina ny tantara. Tiana lovana valina no Rambonilaina. Ny rena lalao Estera no rasoandaika vadiny. Tojo Rabesandrantana no Randalina Rainy. Iary lalan'i Kristy no reniny. Miriama Lalany Avo no Soanery. Valérie Razanatsatovo no Seheno. Silvara Zafandrafara no Rainikotroka Piskidy. Ary fitiavana Rasolo Arjao no Andriambavety. Iny ary ilay tantarantsika nampitondraina ny lohateny hoe ilay diary ny 510 taona lasa. Ny nanoratra izany moa dia Ranaruela Celestin ary efa tamin'ny taona 527. Izany hoe tamin'ny 9 taona lasa ny nanoratana ny tantara iny. Nefa ihany koa ilay tantara aza dia mbola namongatra ny zava-nisy tany aloha, tany amin'ny 510 taona lasa tany. Raha jerentsika ny tantara dia inona nisy tao anatin'izany indrindra. Ny fidiran'ny Baiboly Malagasy teto Madagasikara izay voadika tamin'ny tenin-drazantsika. Ankehitriny moa dia efa 920 taona no nidiran'izay Baiboly Malagasy teto Madagasikara izay. Izany hoe tamin'ny 537 no nadika voalohany tamin'ny teny Malagasy, natontan'ny British and Foreign Bible Society na ny BFBS voalohany ny Baiboly Malagasy. Jona 570. Somary miverina kely amin'ny tantara isika. Ary raha jerena akoatran'izay hoe fidiran'ny Baiboly teto Madagasikara izay tamin'ny andron'ny fahampanjaka raha teo ihany koa izany. Andeha ho jerentsika kely hoe iza moa izany ny mpanjaka izay nanjaka tanatin'izany fotoana izany. Tsy iza fa i Ranavalona
voalohany. Raha navalona voalohany izay teraka tamin'ny taona 8,7 ary maty tamin'ny taona 2,7 Ny fotoana nanjakany teto Madagasikara kosa dia taorian'ny radama voalohany, izany hoe nanomboka ny 8,7 ary mifarana tamin'izay fotoana nahafatesany 2,7 izay ny fitondrany Ranavalona voalohany. Izy ity moa dia vadin-dradama voalohany ihany ka rehefa maty kosa i radama voalohany izay sady zanak'Andrinampoinimerina dia izy kosa indray no nitondra ny fanjakana. Izy ilay antsoina hoe Ranavalona voalohany moa na hoe Ranavalomanjaka, fa raha ny anarany teo aloha kosa dia ilay antsoina hoe Ramavo na hoe Imavo na koa hoe Rabodin'Andrianampoinimerina. Nisan'ny nampalaza an'ity Ranavalona voalohany ity dia nanindraindra ny tanindrazana izy ary tena nankasitraka manokana ny fanompoana ny sampy teto amin'ny nosy. Tetsy andanin'izany nanenjika fatratra ny fivavahana kristianina ity Ranavalona voalohany ity. Hoy izy tamin'izany nanandratra ny fomban-drazany. Ny fomban-drazako tsy mba mahamenatra na mampatahotra ary tezeny heveriny fa nanao tsintsinina ny fanompony tsampy izay fomban-drazana izay efa nanjaka teto Madagasikara sy efa nisy teto dia nataony fahirano sy nosakana ny fatratra tokoa. Ranavalona voalohany ilay isany nanenjika kristianina sy namono ny kristianina ka maro tamin'izany ireo maty martiry voatery tsy maintsy nandao ny fonenany. Noroahan'ity Ranavalona voalohany ity ihany koa ireo misionera tonga nitory ny filazantsara teto Madagasikara, nampianatra ny olona namaky teny sy nanoratra ary nitondra ny baiboly malagasy ihany koa. Isan'ny teny izay nambaran'ity Ranavalona voalohany ity tamin'ny kristianina malagasy tamin'izany fotoana dia hoe miala amiko ka mba hialako, mahafoy ahy ka mba hahafoko. Ka dia noheverin'ny fananohitra azy ireo kristianina malagasy tamin'ny fotoanandro ka dia araka ny nambara teo hoe novonoina nenjehina mafy. Izay ny tantaran'ny Ranavalona voalohany, tantara tsy hay adonoana. Ary raha ampifandraisika amin'izay ity tantara izay nisy teto ity dia ny ankohonany Rambonilaina sy Rasoandaika vadiny dia tafiditra tao anatin'ny fankafizana ny baiboly malagasy voalohany tamin'izany fotoanandro ary nanomboka nanana finoana sy ny fanena tamin'Andriamanitra tokoa ka nanankina ny fiainany tamin'Andriamanitra. Tao anatin'izany anefa 10 taona nivadiana, mbola tsy niteraka ihany izy mivady. Inona nefa ny fomban-drazana nisy sy ny nitezanan'ny olona tato anatin'ny fiarahamonina malagasy tamin'ny fotoanandro izay mpivady tsy miteraka dia tsofin-drano hisaraka. Izany hoe tsy nampaninina ny malagasy ny fisaraha-panambadiana rehefa tsy niteraka ny mpivady. Na ihany koa rehefa hitoy hiaraka ihany dia afaka mampody vady kely ny andaniny. Izany hoe azo atao ny fampirafesana tao anatin'izany fiarahamonina malagasy izany. Fantatsika indrindra nefa fa rehefa hoe tonga ilay filazantsara tsy araka ny baiboly velively izany zava-nisy izany, hany ka nanjary
nanenjehana anreto mpivady reto rehefa nisafidy ny tsironany amin'ilay fomba tany ary koa tsy nankafihan'ilay fomban-drazana izy ireo. Nisafidy ny toy hiaraka ihany izy ireo ary namefem-potoana moa rehefa nanomboka mivavaka hoe mba homeo taona ary izahay rehefa tsy miteraka dia azonareo atao ary izay tany kibonareo aminay. Tao anatin'izany nefa hitantsika fa niasa Andriamanitra ka nanome zanaka any Rambonilaina sy Rasoandaika ihany dia imbony aina kely izany. Ilay saika ho ampakarina ho vady kely dia isoanera kosa rehefa nahita an'izany dia velom-pialonana sy tezitra mafy ka nanjary nitoroka aza mivady ho mpamosavy. Asa azonao tsara ilay fandehan'ny tantara. Nitoroka aza mivady ho mpamosavy. Tamin'ny fotoana andro nefa mbola nisy teto Madagasikara ny fampisotroana tangena satria izany no heverina andremy tsara ka hitsarana izay marina sy meloka. Izay meloka dia no heverina fa ho fatin'ny tangena izay nosotroany, fa izay marina kosa dia ho heverina fa afa-doza ary voavonjy. Kanefa izay rehetra nampisotroana ny tangena tsy nisy izay tafavoaka velona akory raha ny voalaza tao anatin'iny tantara teo iny. Ary tao ambadik'ilay izy ary hitantsika tao nisy piskidy tao ary tao ambadik'ilay piskidy isoanera no efa nanome afatra miafina avy hatrany hoe ataovy izay hahafaty an'ireto olona ireto, fa notambazany vola be ilay piskidy. Dia inona tokoa fa dia nikarakara sy nikononkonina izay anam-pizinana nanaovana izay hafatesana an'ireto kristianina ireto izay fantatry ny maro fa tena nijoro ary tena nanana fahamatoram-panahy izy mivady reto. Inona ny tranga fa toy ireny hoe maty martiry ireny mihitsy aza izy mivady satria dia ny fikifikirany tamin'Andriamanitra no nahasosotra ny hafa ka nahatonga ny hafa hamingana ny fiainany. Tao anatin'ilay tantara moa tsy nahazaka an'izay ny raibe sy ny renibe an'ity zazakely hoe tsy ray tsy reny ka novonoina izy ireo tamin'izany koa ilay zazakely dia maty. Moa izy ireo ray aman-dreny indrisy fa lasa dala. Toa ratsy fiafarany zava-nisy, toa naninona nafoin'Andriamanitra ny olony kanefa ireny rehetrarehetra ireny dia toy ny zezika aza namboly sy ampirongatra indray ny finoantsika ty aoriana. Maro ireo maty martiry tamin'ny fotoan'andro noho ny fifikirana tamin'Andriamanitra. Tsy hoe nahafoy azy ireo akory Andriamanitra fa lalana ny heverana izay nitondra fiadanana fa tsy loza ho azy ireo izany lalana izany. Lava dia lava ny fitantarana sy ny fanazavana, mino aho fa nandraisantsika lesona tsara mihitsy izay voalaza tao anatin'iny tantara teo iny. Raha mijery ny datintsika dia tao anatin'ny andro-andron'ny Rasalama martiora ihany koa ity diary izay nosoratana ity. Kana dia samihafa mihitsy aza ny tantara dia aleo mba hosintomintsika ho lesona ny fifikirana amin'Andriamanitra. Ninninona mitranga, ninninona miseho, ny fifikirana amin'Andriamanitra, ny fifikirana amin'ny sitrapon'Andriamanitra, fifikirana amin'ny tenin'Andriamanitra. Ninninona mitranga, ninninona miseho. Ka miombona amin'ny mpanao salamitsika amin'ny salamy 115 hoe ny anao ny sitraponao Andriamanitra no sitrako. Ary hoy ilay teny Rasalama izay hoe hitako ny lalan-tsara ka izorako, azoko ny famonjena
ka ho tanako. Tsy ny fifikirana amin'ny fiainana eto an-tany no inona fa ny fiheverana izay ho mandrakizay ny aorian'ny eto an-tany. Ny voanjombolena ho no misy antorony, ny landy ahira misy anisany, ny varijinjaina misy amboarany, ny satrafehezina misy andambany, ny voasary voasana misy asany, ny akondro raireny misy ankolafany, ary isika mpiay no samy manana ny akaniny, kanefa tokana ihany ny tanjona dia ny andovana ny fiainana mandrakizay. Kabaroany zato hoe teny arivo fa iray ihany no tiana tongavana, fa raha izaso ny ankonako kosa dia hanompo an'i Jehovah izahay. Iombonantsika amin'ny Josoa mianakavy ao amin'ny Josoa 4:20 ny 5:10. Poetona dia mametraka ny mandrapitafa sy mandrapiresaka ho amin'ny mpiaino raha Jehovah Masoa rehetra izahay. Manome fotoana anareo amin'ny heriny toy izao indrindra. Fandehanan'ny fandaharantsika isaky ny alakamisy alina amin'ny 7:40, famerenana alahady atoandro amin'ny 2:09. Baiboly sy kolontsaina. Baiboly sy kolontsaina. Fandaharana eto amin'ny radio vaovao Masoa, atolotry ny Fankafian'i Kristy. Tandremo fandrao misy mahalasa anareo babony amin'ny filozofia sy ny famitahana foana, araka ny fampianarana voatolotry ny razana, araka ny abidiam-pianarana izao tontolo izao, fa tsy araka ny Kristy. Kolosianina 2:9. Baiboly sy kolontsaina. Baiboly sy kolontsaina.